Niara-nikorana ny taom-pianarana ihany koa ny mpianatra sy ny mpanabe tetsy amin'ny sekoly le Jacinthes Teenagers tetsy Anatihazo Manarintsoa tamin'ny farany herinandro lasa teo zany dia izy ireo izay nanomana hetsika samy nandray anjara tao anatin'ny hetsika ity avokoa na ny mpampianatra na ny mpanabe na ihany koa ny mpandrara teo anivon'ny sekoly. Satona de fety no namarana ny sekoly le Jacinthes Teenagers etsy Anatihazo Manarintsoa ny taom-pianarana 2024 2025 izay niarahana tamin'ireo mpianatra sy mpanabe. Natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana moa ny fotoana amin'ny nahavitana antsakany sy andavany izany taom-pianarana izany izay nomarian'ny talen'ny sekoly fa nahafa-pony vokatra. Ho an'ny taom-pianarana 2024 2025 dia raha teo amin'ny vokam-panadinana amin'ny fanadinana ofisialy fanadinam-panjakana ofisialy CEPE aloha zany ny efa mivaly dia tsara ny vokatra nahafa-po tsy nanavao an'ny mpianatra ilay fiovana programme par objectif izay vao nasain'ny ny ministera ny totsaina tamin'ity taom-pianarana ity satria ny mpampianatra dia efa niomana mialoha tamin'ny fanofanana an'izy ireo nandritra ny fialan-tsasatra lehibe tamin'ny herintaona. Betsaka ny fanovana entin'ny sekoly fanavaozana mpanantenain'ny sekoly. Eo aloha ny sara-pidirana sy ny vola rehetra aloha amin'ny sekoly zany dia tsisy nasondrotra satria raha malala ny fisondrotra ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao dia nijanona amin'ny teo aloha ihany ny saran'ny vola ho alaina amin'ny ray aman-dreny. Ny fetin'ny sekoly moa dia andraisan'ireo mpianatra mpanabe ao amin'ny sekoly izay hetsika nomanin'izy ireo nandritry ny taona namaranana izao fetin'ny sekoly izao moa dia ny fanomezana mari-pakasitrahana an'ireo mpianatra mendrika nandritry ny taom-pianarana. Manapetra ny fotoanantsika toko lasitokova faranantsika tretoarany fotoana ny fampalalam-baovao ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny fotoana eto indray tsika ao amin'ny andro manaraka azadino mitoetrano ny fandarana eto fahitalavitra ma TV veloma tompoko.